Faharoambe folo septambra taona 2020 lasa teo dia nahita tamin'ny tambazotra serasera izahay sy tamin'ny vaovao teo tamin'ny mponina Antsirabe fa misy ramatoa iray antsoina hoe Asonoeline izay secrétaire particulier ao amin'ny commune urbaine Antsirabe. Voalaza tamin'izany fa niala tao an-tranony izy tamin'ny andro io tokony tamin'ny rolatolakandro ary tsy hita fantatra tamin'izay fa ny fanao fotoana tamin'ny olona izy mikasitra ny raharaha fifampivahotana tany. Ny lahady fa 20 ny volana novambra lasa teo dia nahazo ango-baovao izahay maro-potitra ary milaza fa nahita tranga hafahafa tao amin'ny tranon'olona ray etsy Mahazina. Ny fanadihadiana nataona ihany dia nanamafy ny ango-baovao satria io olona izay voalazan'ny mpanome vaovao io dia anisan'ny olona amin'ny fanao fotoana tamin'ny madame Asonoeline tamin'ny fotoana ny rano tao an-trano. Noho izany rehefa nahazo lana teny amin'ny fitsarana izahay dia nidina tena toerana avy hatrany tamin'ny lahady 20 novambra lasa teo. Nanao ny fisavana rehetra tamin'izay indrindra no nahitanay zavatra hafahafa teo an-tokotany ka niezaka izahay nangady ny lavaka. Tamin'izay indrindra dia hita voalohany ny kapa izay nanaovan'ny ramatoa Asonoeline tamin'ny fotoana ny voan'ny trano toizina fangadiana ny lavaka ary hita tokoa ny vata mangatsiaka ny ramatoa Asonoeline. Raha ny fizahana nataon'ny dokotera sy ny fanadihadiana nataonay nahita maso ny rehetrarehetra dia niseporina tamin'ny sase ny taty amin'ny tendany ary rehefa maty dia nalevina teo an-tokotanin'ny tompokeloka ihany. Tsara marihana fa ny tompokeloka tamin'izao eloka be vava zao dia efa mitsoka olona mpivady izy ireo na izany na zany dia efa misy ny olona mpiray kombakomba amin'izao raharaha zao efa voasambotra. Misy olona roa izy ireo dia voatazona ato aminay ary atao andro masy sy atao hoentina any amin'ny fitsarana aorianan'ny fanadihadiana.